stanao inona le fototra takian'Andriamanitra ananana iombonantsika rehetra tena ho ampon'Andriamanitra anampy anao atonga anao any amin'le tena hoe karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Inona le izy? Voalohany zay no zalaiko androany, manana ny fon'Andriamanitra. Andriamanitra tena maniry ny olona anankiray anana ny fony. Misy dikany lira hoe aoka ny foko sy ny fonao iara itempo tena iray aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizao. Le olona ara-panahy nivonjeny Jesosy, le olona fanahy nivonjeny Jesosy, dia olona maharaka tsara ny zava-panahy, maharaka tsara ny zava-panahy. Tsika zany nofidian'Andriamanitra sy nitsongainy tsy ho isan'izao tontolo izao mba hiaina ao amin'ny fanahy fa tsy mandeha ao amin'ny nofo. Sarotra be ho an'ny olombelona zay zatra ny aina teo amin'ny nofo no ifakazatra amin'ny tsito ara-panahy. Fa zay no mahatonga n'Andriamanitra nandefa ny fanahiny ho ao anatintsika. Nomen'Andriamanitra ny fanahiny ho ao anatintsika mba hahatonga antsika aharaka sy hiaina ny zavatra tian'Andriamanitra hiainana, satria ny fanahy masina dia mpanampy antsika izy. Mpanampy antsika izy amono antsika eo amin'ny nofo mba hahafahantsika velona ao amin'ny fanahy. Raha ny teny apôstôly Paoly efa nizaraiko ty teny ity fa hiditra lalandala kokoa tsika ny amin'ny Galatiana 2:2-2. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ary ankehitriny ozy izy zay nivelomako tamin'ny nofo fahiny dia hivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra ozy izy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ozy izy ary tsy zaho tsony velona fa Kristy velona ato amiko. Fa zay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tena ny hamonjy ahy. Zany hoe arakaraky ny fanekenao anombo eo amin'ny hazo fijaliana ny momba ny nofo no ahatonga ny fahaveloman'ny Kristy hisongadina eo amin'ny fiainanao. Dia ozy izy Paoly, tsy zaho tsony velona. Ahoana moa zany hoe enao tsy velona fa Kristy velona ao anatinao. Ny ahatongavany fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray amono azy. Amono anao no nahatongavany fanahy masina ao anatinao. Vonono ny fialonana, vonono ny fiavinavonana, vonono daholo ireo toetra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahan'le fahaveloman'Andriamanitra tao amin'ny Kristy, ny ainan'ny Kristy amin'ny maha Kristy Jesosy azy tamin'ny alalan'ny fanahiny ho hita soritra eo fiainan'ny olona zay manana ny fanahin'Andriamanitra ka nambara fa zanak'Andriamanitra. Hitanareo hiditra lalindalina kokoa amin'izay tsika. Ny dingana anehoan'Andriamanitra ny olona anankiray, ny dingana anehoan'Andriamanitra ny olona anankiray amin'ny atao hoe fampiasan'Andriamanitra faratapony indrindra ao anatin'ny sekoly fanimpoana. Hoe misy olona anankiray ty hitanao hoe manotrona azy be mihitsy Andriamanitra, momba azy be mihitsy Andriamanitra, manohana azy be mihitsy Andriamanitra. Ny dingana faratapony indrindra ahafahan'ny olona anankiray tena misitraka an'izany atao hoe fisehoan'Andriamanitra sy fanampian'Andriamanitra ary fanotron'Andriamanitra zany dia misy idirany amin'ny fahafahan'ny olona io tena manaiky anana ny fon'Andriamanitra feno ao aminy. Anana ny fon'Andriamanitra feno ao aminy. Jesosy ny teny tamin'ny Maria Magdalenina rehefa tonga izy namoaka ny tongotra Jesosy tamin'ny volondohany sy ny ranomasina naneo an'le action na grâce tena hoe fitiavana be. Dia ozy Jesosy teny Simona fa inona ny ifandraisan'ny mpanota amin'ny masina. Dia ozy Jesosy hoe mba fantatrao ianao rehefa mahita ny Maria dia te hitsara azy ny amin'ny adalany, nefa tsy fantatrao oviana ny fotoana na mangiko azy dia ny ovany. Tsy ny ratsy vita ny fantatrao maly ka hikondanenao azy androany, fa le fiovany anehoan'ny fitiavany eo an-tongotro
fa tiako no milaza aminao Simone fa voavela ny elo ny goavana be satria lehibe ny fitiavany. Ny fatra ny famelana dia misy idirany amin'ny fatra ny fitiavana. Satria zay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana, ary zay voavela tamin'ny lehibe dia lehibe ny fitiavany. Misy zavatra takian'Andriamanitra zany ao anaty karazana fatra tokony ananana mba hahafahanao misitraka koa an'ilay dingan'ny fahalehibiazana tianao isehony. Ahoana fisehoan'ilay izy? Andao ny antsika hijery kely ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-7:20. Ary sao mbola fofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, zany hoe nataony fa mbola nitohy. Dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy, zany hoe fa nanao zany izy talohan'ny fotoana angatahany autorisation, fa tamin'ity ndray mitoraka ity vao tena autorisé mihitsy izy anatanteraka ny asa ratsiny. Ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho an'i Jerosalema zay rehetra hitany momba zany fampianarana zany na lahy na vavy. Ary nandeha izy dia tonga teo akaiky ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatsiratra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo manao taminy hoe Saul, Saul, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, zany Jesosy izay enjenao. Fa mitsangana ka makanesa ao an'ilay tanàna dia holazaina aminao any izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny aleny dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saul nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny maso dia tsy nahita na inona na inona izy, ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho an'ny Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny tompo tampony tamin'ny fahitana ary Ananiasy dia hoy izy, inty tompoko. Ary hoy ny tompo taminy, mitsangana ka mandehana ny amin'ny lalana atao hoe Imahitsy. Ka izaho ao an-trano Jodasy ilay lehilahy atao hoe Saul avy an-Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra teo nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa raiko tamin'ny maro ny habe ny ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tiako avy amin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrany anarako ao anatrehany jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, ry Saul rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalenao no efa naniraka mba hiratany masonao ary mba ho feno fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra tonikirana azo an-drano miala avy tamin'ny masony dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisy. Vita batisy izy aloha vao ninakanina dia natanjaka. Tanareo fipetraka ilay izy. Saino fa raha ranofo dia zao. Sositra sy tezitra tamin'ny Saoly avokoa ny mpianatry ny tompo rehetra satria mpandringa ny Saoly. Mety mafy tamin'ny Ananiasy nanaiky ny feon'Andriamanitra hoe andana-pahirato izy. Fa rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra dia manoto izy raha tsy manatanteraka an'izany. Eto tsisy idirany mihitsy amin'ny hoe, tsisy idirany mihitsy amin'ny hoe mafy be ny zavatra nataon'ny Saoly ka manam-pahefana ny tsy hamela azy ireo izay ninjehany, ireo izay tiano ireo izay nipotehany, ireo izay nanaovany zavatra mampalahelo. Mety misy fianakavian'ireo olona pian'ireo any maty ny vonoan'ny Paoly. Zany hoe lolompo amin'izany tena mazana be mihitsy ny hoe niavako ny vonoan'ny rangahy ohatrohatra izany. Fa zao amin'Andriamanitra, Andriamanitra mandrakizay tsy manana vision voafetra eo amin'ny fahafatesana izy ka toy ny hoe toy ny olombelona mandalo eto ambonin'ny tany manam-pahatsapana fa mafy be ny fahafatesana ny faratapony indrindra amin'ny fahoriana. Fa Andriamanitra mandrakizay izy. Ianao rehefa niova fo dia tadidio ny fon'ny olona manana an'Andriamanitra dia mametraka ny lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ty tany mandalo ty. Dia eto zany tsisy raison mihitsiny anamarinana ny Ananiasy amin'izay fanazavana no entiny teo anatrehan'Andriamanitra. Mba eritreretiny efa mifamaly amin'Andriamanitra ny Ananiasy. Andriamanitra miteny misy olona ry tokony izy tonga d'exécution. Ok, amen, lasa zao. Fa teto mifamaly Andriamanitra say Ananiasy. Tompo izy, ianao malala fa ny zavatra ratsy nataon'izany olona izany.
fa tena mafy eny zavatra nataony teto amin'ny tanàna naringany daony ny olona rehetrarehetra toy sisy Andriamanitra. Zaho tsy mahita an'izany fa fanaka voafidy hitondra ny anarako ny hitako. Hitanareo, ianao miezaka mandresy lahatra n'Andriamanitra amin'ny fotoana androany. Mety misy olona faran'izay ratsy hitanao. Tena ny zavatra nataony omaly tena tsy mampite hamela heloka mihitsy fa izy ny ratsy indrindra amin'ny rekord faratsiana angamba eto ambonin'ny tany. Tsisy ohatran'ny tiranga ty manao kopikopy. Tapatapahany daholo lohan'ny olona izay tsy mitovy hevitra aminy. Fa hozy izy Andriamanitra. Ny omegany tsy alfahany mihitsy. Za mahita ny fiafarany talohan'ny fotoana ny odinany fa io olona io fanaka voafidy hitondra ny anarako any amin'ny jentilisa sy any amin'ny firenena maro ary ho any zanak'Israely. Zany hoe ny an'Andriamanitra zany, Andriamanitra tsy mijery ny androaninao fa Andriamanitra mijery ny ampitsonao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy voafatotry ny androaninao fa mahita ny fiovanao. Zay no mahatonga ny famindram-pon'Andriamanitra tafatoetra satria izy mahita ny farany hatramin'ny voalohany ary milaza izay mbola tsy nitranga akory. Rehefa hananantsika izany toe-pon'Andriamanitra izany dia anana faharetantsika amin'ny fiodinany manodidina antsika ka andohalika ho andry zareo mba hahafahany fanantenana ao anatinao ahita ny fiovany fa tsy izay ratsy hitanao androany akory dia ho ratsy mandrakizay foana tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Tenenao akaikinao manana ianao ny fon'Andriamanitra hoe. Dia hitanareo ao amin'ny tontolo ara-panahy zany lasa olona ianao karazan'olona anankiray, olona tia mamindra fo. Olona tia mamindra fo. Hitra lalandala kokoa tsika. Andriamanitra tsy mba Andriamanitra makasitrakozona. Fa Andriamanitra manova ny fo ratsy ho tonga fo azo ny ampiasaina. Fon'Andriamanitra fo mihevitra izay hanova ny Saoly ho tonga Paoly. Fa hozy izy tsy sitrako ny averezany ratsy fanahy. Raisony ny Ezekela vetivety bokin'ny Ezekela. Alleluia. Ezekela 20 ny andininy 7:20. Ezekela 20 ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mosy sitrako akory va ny hafatesany ratsy fanahy ho Jehova fa tsy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ezekela 7:30. Ezekela 7:30 ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao aminy hoe raha velona koa aho ho Jehova Tompo dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Koa miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana mono teo ho faty ianareo ry taranak'Israely. Zareo tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Raha velona koa. Andriamanitra minina amin'ny tenany. Fa ny tena ao am-pony tsy ny hatonga ny ratsy fanahy ho ringana fa ny hatonga ny ratsy fanahy hiova fo. Ataovy amen. Mahafantatrareo ve? Tsy Ananiasy velivelo ny fototra natonga n'Andriamanitra nangana ny Saoly tonga Paoly. Tsy Ananiasy. Nilaina i Ananiasy ampiasa ositra hanokatra ny mason'ny Saoly. Fa ny fanotrona n'Andriamanitra ny Saoly ny ova fo tonga Paoly tsy fototra avy amin'ny fijoroany Ananiasy fa fototra avy amin'ny fijoroany Stefanina. Dia atao ilay tsika hijery kely. Rehefa nitoram-bato Stefanina dia izao nitady fo Andriamanitra hoe inona ny fanapahan-kevitra Stefanina izay voasoratra fa feno fanamasina. Inona ny fanapahan-kevitra Stefanina raha niaran'ilay fitsarana tsy marina izy fa voatora-bato noho ny amin'ny filazantsara nefa tsy noho ny fahotany na ny fihodirany akory. Dia izao ny tantaran'iseho. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Asan'ny apôstôly 7 azafady. Asan'ny apôstôly 7 ny andiny 5:50 ka hatramin'ny andiny 1:90. Fa Stefana feno ny fanamasina dia mibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'Andriamanitra mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra.
Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadinika indray nyrodona taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato any Stefanina izay miantso hoe ry Jesosy tompo ô raiso ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo ô aza atao elony anie zao oto zao ary rehefa nilazana izy dia nodomandry. Tatsika io teny io a. Zany hoe rehefa nitoram-bato zany Stefanina dia alohan'ny nahafatesana izy nahita n'Andriamanitra nijoro teo Jesosy nijoro teo kavanany iray. Dia zao Stefanina ny olona ny olombelona tao anaty fampahoriana na vita namela eloka ohatran'i Jesosy. Dia nandohalika izy dia niantso tao amin'ny feo mahery hoe aza ataonao elony anie zao oto zao ary rehefa nilazana izy vao nodomandry. Dikan'izay no vitsoran'ny Stefanina meloha amin'ny fotoana hafatesany Saoly. Zany hoe nisy trosa-pamelana tsy nanisana ny eloko Saoly namporisika ny olona hitorabato. Mena tsara ve nareo? Zay trosa mitavovona be eo tapondohan'ny Saoly. Zay no mahatonga amin'ny Baiboly milaza raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo rano sotroiny. Fa Andriamanitra ny fanaovanao an'izany izy dia anambatra vainafo ao tapon'ny lohany. Dia vakio ny Baiboly fa lazaiko foana eto fa le vainafo tsy hoe ozy nanapotika amin'ny fiainan'le fahavalo akory, fa ny vainafo ao tapondoha ato anaty Baiboly fa fenony fanamasina. Pentecoste ihany nisy vainafo eny tapondohan'ny olona hitako ato anaty Baiboly. Dikan'izay rehefa action de rehefa hetsika mpitiavana no maniraka anao zavatra tsy mahaloto fo ianao na dia ho amin'ny olona zay nanisy ratsy ianao azy dia hiditra tsetra Andriamanitra hikasika amin'ny fiainan'in'olona iny anova azy tena hoe ho voavonjy amin'izay. Ary zay le victoire andrasan'Andriamanitra ny zanany. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mandeha ao amin'ny fanatsika fa tsy eo amin'ny nofo. Fa raha mifangirifiry nofo no mitondra anao dia mody mandeha ara-panahy ianao hoe tsy mahalala nanga iny fa zanak'Andriamanitra dia mitsangana eo amin'ny altara amin'izay ianao manozona amin'ny fahavalo zay manenjika ianao zay nanisy ratsy ianao. Nefa le victoire zany mety hitanao eto ambony tany fa mijinja ianao satria raha manao an'izay ianao dia tsy manatsafidy koa Andriamanitra fa tsy maintsy manamarina an'ilay izy ary tonga sy midina amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Efa voatsara eto tany sady miadinao sady tsy mahazo tombony ianao any an-danitra fa mivokatra efa niraisinao teto ny fitsarana ho an'ilay olona nanisy ratsy ianao. Fa raha mamela heloka azy ianao dia tadidio Andriamanitra sady amela an'ilay olona manisy point tsara ho anao izy any an-danitra ary le valipiti voarainao avy amin'Andriamanitra dia ny fanehoan'Andriamanitra fa manotrona anao izy miainga avy amin'ny toe-po tsara ao anatinao manaika ho ampiasainy. Ahoana fiseho an'ilay izy? Ahoana fiseho an'ilay izy? Andriamanitra zany dia mitady fo hananganana ny hafa ho an'ny sitrapony. I Ananiasy reto niady varotra nandresy lahatra ny tompo tamin'ny ratsy lasan'ny Saoly sy ny tantarany. Fa jereo kosa nefa Andriamanitra namaly sy nijoro ny laza taminy fa hafa ny planiny an'i Saoly fa tsy reny hitany Ananiasy reny. Vitan'Andriamanitra nanovam-pandringana sy mpanenjika ho tonga mpamelona sy apôstôly. Azonareo ve? Vitan'Andriamanitra nanovam-pandringana sy mpanenjika ho tonga mpamelona sy apôstôly, zany hoe zavatra mifanohitra tamin'ny zavatra nataon'ny Saoly amin'ny tsy fahalalany lasa nataony rehefa tonga Paoly Saoly ka niona tamin'i Jesosy. Raha vao misy fo azon'Andriamanitra ampiasaina eo dia manotrona izy. Ahoana ny fomba nanotronan'Andriamanitra ny Saoly? Vokatry le trosa mpamelana avy any amin'ny Stefanina dia tsy nahita tory Andriamanitra ratsy nijoro satria nisy fantsona sy toe-po tsara azo ny ampiasaina nameno le fepetra anotronana ny Saoly any an-dalana mivantana anovana azy ho tonga Paoly. Hitanareo inona le trosa toe-po madio namela ny Saoly natao anaty torabato azy. Zany hoe ohatra nahita ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy tamin'izy ny le fonina dia niteny hoe mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Fa tany amin'ny olombelona atao hoe Stefanina indray ka ny fahafenon'ny fanahy masina tsy hoe rehefa tsofina ianao dia midaraboka nefa mitsangana avy eo raha tsy toetra be.
fa ny fahafenoan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona dia mavita mamela elo koatran' Jesosy ianao na ny fotoana andefonana anao azy tsy maharety ao an'Andriamanitra. Dia jereo tsara le izy tsy nahita tory tsy matory koa moa izy narendremana, tsy nahapetraka teo amin'ny seza fiandrianana Jesosy satria fantan'ny fon'ny Stefana fa madio. Tonga dia nisokafan'Andriamanitra maso ny ahita amelohan'ny fotoana elany ny fitsanganan' Jesosy mitsangana teo amin'ny seza fiandrianana. Jereo fa tsy Andriamanitra mipetraka teo kavanany ray Jesosy, fa Andriamanitra nitsangana nanao hoe bravo Stefana. Andriamanitra tsy miteha-tanana anao fa nanangana maty 50 ianao. Amin'Andriamanitra izy nenga tamin'ny vovoka donc tsy miracle zany aminy fa normal. Rehefa eo fotsiny ny heriny dia afaka hitrangana zavatra rehetra. Ny olombelona ny ravoravo amin'izany anabory fona hoe eo Andriamanitra satria misy zava-mahagaga ohatra le hitrangana amin'ny rally. Ny olombelona mifaly amin'izany fa Andriamanitra tsy tahita amin'izany. Fa zavatra mahatahita an'Andriamanitra le toe-po very tao anatin'ny olona, le fo mahay mamela heloka, fo be fitiavana. Vitsikely ny olona manana an'izany amin'izao, fa na zay milaza ny tena no mpanompo voahositr'Andriamanitra sy manana ny fanany azy manozony eny ambony alitara rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny, zany hoe midina mitsara eo amin'ny nofo fa tsy mandeha ara-panatsony. Donc tena espèce rare io, en voie de disparition hozy izy ny teny vazaha. Zavatra efa tena karazan'olona vitsy ary rehefa eny andalam-panjavonana melohan'ny fotoana anjavonany. Zay karazan'olona zay. Fa androany maraina hitako eto le olona. Androany maraina hoa hitako eto le olona. Dia fantatranao ny zavatra mitranga.